zany misokatra ny Telma Shop eto Mahamasina. Telma Shop fa 7 izy ity raha ny eto Antananarivo manokana taorian'ny Tsaralalàna sy Anosy Zato zany dia ity indray ny Telma Shop Nosikafana. Telma Shop Nosikafana voalohany tamin'ity taona ity. Ny antony moa dia miezaka hatrany zahay atao amin'ny Telma manakaiky kokoa hatrany mpanjifa ary noho ny fangatahany izy ireo hoe mahafaritra be olona ny ety Mahamasina dia izay ny antony misafidy hoe nanokafana an'ity Telma Shop ity. Tolotra ohatran'ny tolotra rehetra mahazatra ny olona zany amin'ny Telma Shop rehetrarehetra na ny mobile na ny mahakasika ny telefôna na ny internet na ny amin'ny vola dia afaka jifaina eto daholo ary ao anatin'izao fisokafana izao moa dia mbola misitraka ny tolotra tamin'ny faran'ny taona izy izao mandra-pahatonga ny faran'ny volana eo ny olona zany raha miantsena ato amin'ny Telma Shop Mahamasina dia ny amin'ny karazana telefôna rehetrarehetra manomboka amin'ny 7,000 sy 4,000 ariary moa zany dia efa ahafahany manao telefôna, ahafahany manao ny Facebook, ny YouTube, ny WhatsApp sy ny rehetrarehetra izay mahazatra azy ny amin'ny multimédia rehetra zany. Amin'izao zao ny tena tadiavin'ny olona raha telefôna zao dia hoe ny fanontaniana voalohany matetika tonga eto dia ny hoe afaka anaovana Facebook sy selfie ve dia ny valo moa zany eny satria ny telefôna ambany indrindra ny vidiny ato aminay zany dia efa afaka anaovana an'izay rehetrarehetra izay ao aorianan'izay ny fanontanian'ny olona matetika ihany koa dia ny internet sy ny Facebook ary ny SMS dia efa manana tolotra ny SMS zao izay amin'ny 200 ariary ny olona dia efa afaka mahazo an'ilay ny tolotra SMS hello atao aminay amin'izao.